Lova Ramanatsoa no nitatitra antsika tamin'iny vaovao iny. Milohan'ny isa rahantsika kosa amin'izao fotoana izao dia mba entiko ianao hijery ny sarin'ireo ankizy izay mandihy eo anivon'ny club de danse Jiart etsy Antanimena, sady mba manome hevitra ihany koa ho anareo ankizy indrindra ao anatin'izao fotoam-pialatsasatra izao mba handamina fandaharam-potoanareo mba hanaroroatra hanao an'ireo karazana kilalao na ireo karazana zavatra hafa ihany koa izay mety mahavariana sy mahaliana antsika ka tonga ny talenta antsika hivoatra ankoatra ny fianarana any am-pianarana. Tokony hanana fandavan-tena tokoa tsika Ray aman-dreny mba hitondra ny ankizy any amin'ireo seho maro samihafa izay misy eto an-drenivohitra indrindra ao anatin'izao fialan-tsasatra izao mba ahafahan'ireo ankizy mahita tontolo hafa indray ankoatra ny any am-pianarana sy ny ao an-tokantrano. Ampatsivoka anao ary fa nisy ireo tokantrano izay mahatratratra ny 5 tany any no voatafika teny Ambohipo Maly Voamaraina be, eo ihany koa ny fa mbola voatazana eny Antaнимora. Andriamatoa Alain Ramarsson hatramin'izao izay marihana moa fitazomana vonjimaiky ihany mialoha ny fitsarana azy. Izay ary ny fotoanantsika tamin'ity hariva ity, toko lahy sy toko vavy, mametraka ny veloma mandra-piona ho anao indray.